Ity firenena ity dia mbola eo amin'ny taona 7 ny fanisan'andro ny raha efa 5 ny almanaka ampiasaina ankamaroan'ny firenena maneran-tany. Fantatrao ve ny antony? Ato amin'ny tandroka Afrika ato ilay firenena. Tsy izy izany fa i Ethiopia, firenena misy ponina maherin'ny 20 tapitrisa ka mametraka azy ho firenena faharoa be ponina indrindra ato amin'ny kontinanta Afrika. Mibahana mandravaka ny volotany na ny peizazin'ny firenena, ny havona sy tendrombohitra ka ao no miandoha ny reniranon'ny Nil manga na Nil bleu manampy ny Nil blanc mitondra ny renirano lehibe ny Nil. Fa ny tena mampitolagaga ao Ethiopia dia izy manana almanaka manokana, misy volana 12 ka 5 na 4 andro monja ny andro ao amin'ny volana farany na ny volana faha 13. Mifanandrify amin'ny volana septambra grégoriana ny azy ny taom-baovao. Raha oharina amin'ny almanaka grégoriana ny daty nahaterahan'i Kristy dia miemitra 7 na 7 taona amin'ny almanaka etiopiana. Noho izany, raha efa miaina ny taona 520 izao tontolo izao dia mbola 720 ny ao Ethiopia. Ankoatr'izay, Ethiopia no toerana heverina fa niandohan'olombelona voalohany rehefa hita tao Hadar ny Novambra 770 ny tahirin-tany na fosilin'ny taolapaty roa alina sy 3 tapitrisa taona no petahana anarana hoe Lucie. Farany, vaotsela no nahatsangana fotodrafitrasa lalamby lehibe moderna i Ethiopia no ny fiaraha-miasany amin'ny Chine, zotran-dalamby mampifandray any Addis Abeba sy Djibouti.